ivadika eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray isika mahatratratra amin'ny 7,3 amin'izao fotoan'izao ireo zaza latsaka ny 5 taona tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Mikasika izay indrindra dia isy ny fiara-miasa eo amin'ny UNICEF eto an-toerana sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mba hanamafisana ny ady amin'ity tranga ity. Misy androany tetsy Ambohida ny fanaova-tsonia fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny rotonta ny andindindy avetrady. Fa efatra amin'ireo firenena 7 manerana ny Afrika i Madagasikara amin'ny resaka tsy fanjarian-tsakafo. Hoentina hanatsarana ny fitsaboana eto Madagasikara dia isy ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka sy ny UNICEF izay eto an-toerana. Fiara-miasa izay miompana tanteraka amin'ny fiadiana ny tsy fanjarian-tsakafo na ny malnutrition chronique. Amin'izao dia mahatratra 7,3 ireo zaza latsaky ny 5 taona manerana ny Madagasikara no tratrin'ity tsy fanjarian-tsakafo ity. Ayant un taux à 47,3% des enfants moins de 5 ans atteints de malnutrition chronique, Madagascar est le 4e pays le plus touché par ce problème. C'est pour cette raison qu'à travers la politique nationale d'action pour la nutrition, Madagascar s'est engagé à replacer la lutte contre la malnutrition chronique au cœur du développement du pays. Et depuis avril 2018, le gouvernement malagasy, avec l'appui de la Banque mondiale, a mis en œuvre le projet multisectoriel FAFI, qui a comme objectif de réduire le retard de croissance de 47% à 30% en 2027. Ity fifanaovan-tsony teo amin'ny UNICEF sy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ity dia hoentina hanamariana ny fiara-miasa eo amin'ny rontota. Pour nous, UNICEF, c'est un privilège d'avoir, de participer à la mise en place de ce programme d'amélioration des résultats nutritionnels à Madagascar. Le gouvernement malgache, conscient du fait que 47% des enfants à Madagascar souffrent de malnutrition chronique, a décidé de prendre en main cette problématique. Il est conscient que Madagascar perd chaque année 740 millions de dollars en raison de cette malnutrition chronique qui sévit dans le pays. Donc, le ministère du gouvernement malgache, à travers le ministère de la Santé, et avec l'appui important de la Banque mondiale, un partenaire clé dans le développement, qui investit aujourd'hui 80 millions de dollars dans ce programme, et 10 millions de dollars du Power of Nutrition, qui est un organisme basé à Londres, se sont mis d'accord à ce que l'UNICEF apporte cet appui technique. J'appellerais plutôt un renforcement de notre partenariat. Parce que nous travaillons en partenariat, et l'UNICEF a cet appui, et l'appui c'est pas seulement l'UNICEF Madagascar, mais c'est l'UNICEF en tant qu'organisme. Fifanarahana izay mifantoka manokana amin'ny paikady mba hiadiana amin'ny resaka tsy fanjarian-tsakafo na izany eo anivon'ny ministera na izany manerana ireo tobim-pahasalamana. Eo ihany koa ny fanenana ny andontanisan'ireo zaza izay tratrin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Nisy ihany koa ny fanamafisana ny fiara-miasa teo amin'ny rotonta nandritra io fotoana io ho an'ity taona ity hatramin'ny taona 2023.